Ho avy tsy ho ely Jesosy ahoana ny omanana amin'ny andro farany. Mare ady isika any Israel sy any Palestine. Zany dia midika fa efa memanakaiky ny andron'ny tompontsika. Aza mangatakandro fa zay tokony atao androany dia ataovy androany. Hoy Lioka 2:20 ary raha mahita ny Jerosalema voadidina miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny andro fandravana azy. Eo amin'ny 7:20 ary amin'izany andro zany dia hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe. Ohatran'ny mampatahotra sa tsy zany? Fa ny Baiboly dia manome torohevitra antsika iomanana amin'izany. Misy torohevitra 3 reto iomanantsika ny amin'izany ary ny farany ny torohevitra tsara indrindra. Aza miala ary zay na raha tsika ao aorian'ny generika. Faly miarabantsika raha lasa nabavy ao amin'ny tompo ary mino zay fa salama tsara tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy torohevitra ireto iomanantsika amin'ny andro farany. Voalohany, miambena. Ny Matteo 4:20 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro hiavian'ny tomponareo. Mila mahay loatrany isika ary tazona amin'ny finoantsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mila miambina isika, aiza varimbarina, aiza matoritory, fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Aoka hiavana amin'Andriamanitra ianao, manaraka tiavana namanao tahaka ny tenanao. Amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavana sy hatsaram-panahy dia mampatanjaka ny fiainam-panahintsika isika ary manomana ny tenantsika amin'ny fotoan-tsarotra. Ary fahatelo, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahafahanareo mifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Izany no tonga antsika andeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fiadanana. Noho izany miambena, aoka ho hiavana amin'Andriamanitra ianao, aoka ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra ary tafio ny fiadian'Andriamanitra. Tahina manokana tompoko raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartage any amin'izay groupe misy anao. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page, manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray. Veloma tompoko.